izaho ranjakavola mpitandrina na tsy in'Andriamanitra hitondra ny teniny ho an'ny fiangonany noko ny famondram-pony manafatra anareo amin'ity alahady fahatelo amin'ny volana Jona nananganantsika efijekem lohevitra hoe mampanantena ny fahefany ny tompo. Izy mampitoetra ny fiadanany ao am-ponareo amin'ny fiteniny hoe fiadanana ho anareo. Amen. Jesoa nitsangana tamin'ny maty io miteny amin'ny mpianany io. Efa ao anatin'ny Jaona toko 20 hitatsika tsara ny nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty ny tantaray filazany tsara. Dia izy nandresy ny fahafatesana io miteny io hoe fiadanana ho anareo. Amintsika kristianina zany fahafatesana zany tsy io nofo tonga vovoka io ihany akory, fa ny tena fahafatesana amintsika ile fisarahantsika tamin'Andriamanitra. Ary io lay nampahasosoran'Andriamanitra ny fomba mpaminany Ezekely fakitsika teo, zao ny tenin'i Jehova aminareo ry Israely, tompony ihany ny samponareo. Namono hevitra zany tafaraka amin'Andriamanitra ve Israely zany? Tafasaraka amin'Andriamanitra, maty Israely. Ary misy atao mampikiry biby ny olona anompo sampy atrany amin'izay avo sainana indrindra sy ireo olon-tsotra tsy malala ininy aposina, ampianarina, baboina anompo sampy ka tafasaraka amin'Andriamanitra, maty. Fa i Jesoa nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana sady nandresy ny fahafatesany nofo ka nitsangana izy no nandresy io ilay fisarahana tamin'Andriamanitra ka manambara aminao hoe fiadanana ho anareo. Ny hevitra dia hoe tafaverina mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy nitsangana tamin'ny maty ianao. Tafaverina miara-dalana amin'Andriamanitra indray ny olona raha mino any Jesoa Kristy. Lay efa nanambara fa izany fantatrareo loatra hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona miverina makany amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalako. Somary namboariko ilay version mba ho takatrareo hoe ny fiverenantsika makao amin'ny tompo. Fiadanana ho anareo. Ravan'i Jesoa Kristy ilay fisaratsarahantsika tamin'Andriamanitra. Ary zany ny tombony ho an'ny meny. Zany koa no hitaomanantsika hitoetra tsara ao amin'i Jesoa Kristy. Raha nanofana andreo ao amin'ny sekoly mpaminany aho maty ny hoe hevery fa manatongony beny lavitra noho ny amin'izao tontolo zao isika kristianina. Takaro amin'ny fitenin'ny apôstôly Paoly hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anampianantsika ny Kristy dia mantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Takaro avy amin'izany le hoe raha izao tontolo izao fotsiny mijerentsika, raha ny fanao sy ny atao eto amin'izao tontolo izao fotsiny no heverintsika, ino moa zany atao zany? Tsy misy atao eto afa-tsy ny
manompo ny mamona. Tsy misy atao eto fa tsy ny manompo ny arena. Io ataon'ny olona rehetra miazakazaka rehetra io dia manompo arena, manompo ilay Andriamanitra arena. Atao daholo io rehetrarehetra io, lazaina daholo io rehetrarehetra io, fa ny fototra sy ny antony dia zay ary. Ka raha hiara hiazakazaka aminy ianao, ao amin'ny fieritreretanao ao misy fanambaran'ny fanamasina zay foana hoe ity ny lalana ka andehana. Ny lalan'izao tontolo izao brioka atsy, ka iaraka hiazakazaka aminy ianao dia hijaly an'eritreritra ao lava ao ianao hitenena ilay fanan'Andriamanitra hoe ity ny lalana ka andehana. Ka raha izao tontolo izao ny amin'izao tontolo izao ihany, raha ity zao tontolo izao ty ihany no anakinantsika ny fiainantsika dia mahantra indrindra isika. Satria sady tsy sahy azakazaka anao ny fanao n'izao tontolo izao, dikan'izany a tsy ahazo lay arena maloto hiazakazahany ao, satria nao manana ny fanan'Andriamanitra hiteny hoe ity ny lalana ka andehany dia tsy samy hiazakazaka makany, tsy mahazo firekoly amin'izay ataony eo ianao no satria izao tontolo izao ny ankinanao hoe raha eto amin'izao tontolo izao ihany no anakanantsika ny Kristy dia mahanto sika, satria tsy Kristy lay nitsangana tamin'ny maty mamerina atsika amin'Andriamanitra no antenaitsika. Da ampianarin'ny sasany atsy hoe rehefa tonga aminay miara-mivavaka aminay ianareo dia ho tonga mpanakarena. Kristy mampanakarena zany mieritreretiny, fa tsy Kristy mamerina azy amin'Andriamanitra. Eo ny takaro ny tenin'i Jesosy tamin'ny famelan-keloko Jaona 7:7 hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako hoy Jesosy nomeko anareo, tsy tahaka ny fameny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Zao tontolo zao manome harena tsy matafiditra ny an-danitra, fa Jesosy manome ny fiarahanao amin'Andriamanitra, fiadanana. Ny fiadanako hoy Jesosy, io fiadanana Jesosy io, lay fiarahana amin'ny tompo, lay fihavanana amin'Andriamanitra, lay mahavita fihavanana anao amin'ny tompo. Ka tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeny Jesosy, averiny ho tafahavana amin'Andriamanitra indray ianao. Dia rehefa vita fihavanana, hoy ny teniny fiadanana ho anareo, tahaka na ny raha ny ray ahy io anirahako anareo koa. Irahan'ny tompo sika. Ary io lay nampetsika ny ambopo apostolika amin'ny apôstôly Paoly teo, vakio tsara ny Korintiana 8:10, fa ny ataonay dia ny ambabo ny saina rehetra, ampiaiky ny manatsaina rehetra, andresy zay milaza azy ho manohitra ny asan'Andriamanitra, ho tia ho babon'Andriamanitra. Zay le iraka, zahay dia irahin'Andriamanitra hambabo ny saina nanan'ny olona rehetra manohitra an'Andriamanitra, ka nazovy ilaza azy ho manatsaina, nazovy hanao zay anoerany an'Andriamanitra. Dia mitsory zahay amin'andrany tompo anay ambaboana azy anaky an'i Jesosy Kristy, mba ho isan'izay ahazoko izy ilay fiadanana tinoany tompo hoe fiadanana ho anareo. Dia ao ampanaovana zany iraka mpanaovany tompo anay zany, ao ampanaovana zany iraka mpanaovany antsika izany, nitenenany tompo amintsika na nisy fofinaina izy. Dia niteny hoe na raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo,
dia voavela izany fa na aniza na aniza kosa ny tsy avelana ny dia tsy voavela izany. Na nisy fofinaina ny tombo ivereny kely ny Genesis toko faharoandiny fahafito hainareo tsenjery fa ny anarantsika ny matetetika loatra ary Jehova na nisy fofinaina mahavelona tao amin'ny vavorony dia tonga olombelona izy. Ny fanirahan'ny tompo atsika, ny hiraka mpanaovy ny tompo atsika dia isika lay nahazo fihavanana taminy sika zany voavela eloka nomeny ny fanahy fofinaina mahavelona mba hafoezanky zany FM fanahy masina nomeny ny fofinaina mahavelona ka tonga olombelona. Isika zay nomen'Andriamanitra ny fanahiny dia mitondra maneho miaina zany fahafenon'ny fiainana mahaolony zany. Io le teny Jesosy fangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amonao ray indringana fa za kosa avy mba nomenareo fiaina sady ananareo be dia be. Ny fiainana be lehibe ty tompo lazaina tsy hoe quantité de vie lanjaina zany hoe firy-taonina ny fiainanao, firy contenera ny fiainanao, tsy zany io fa lay fiainana feno, lay tena fiainana io zany tena fiainana zany. Raha misy diso ka mieky ny fahadisoana ny antonona zany amin'ny maha-olombelona na ny taony malagasy aza mahay azy eloko ibaboana modirary. Raha misy manatona anao mieky ny fahotana ny rary ny tokony ataonao dia marino satria ianao olombelona manana an'ilay fanahy masina fofinaina mahavelona na merina le maha-olombelona anao ao aminao zany no fiainana be dia be. Raha misy osa manatona anao reraka tsy manan-koanina tsy manan-kotafiny tena tsy manan-koanina tena tsy manan-kotafiny fa tsy olona fetsifetsy fotsiny olona matanja be. Zaho aza mbola malemino izy indray ny mangataka amiko tronotsia aomero aho tsy reny kory zany lazay tompo zany. Fa raha misy osa reraka tena resy manao teny taony gasy azy amaly maty mene zany manao amaly maty maiky fa resy tena trotraka tanteraka manato manao aza miolombelona amin'ny fahoriny rahalahinao fa ianao olombelona manana ny fanahy mahavelona manana ny fanahy masinao anatinao mahafantatra sy matakatra ny alala izany fahorinina manao zany. Raha misy azonao me izy misy azonao ifampizarana izarao izy fa zay manana akanjo roa aoka ny meny tsy manana, zay manana kiraro roa aoka ny meny tsy manana. Raha misy azonao zaray dia omeo izy zany lay fiainana be dia be men'Andriamanitra atsika. Fa ny tapany farany lay hoe na elokiza avelana re dia voavela izany. Inona moa natonga azy osa io mety nisy fahadisoana mety tsy nianatra izy tamin'ny fotoana tokony ianarana rainky teny fotsiny tonga izy ty reraka miaiky manao amaly maty tady famonjena aminao tsy hoe famonjena éternel koa éternellement assisté. Raha misy azonao tao anomisy anazy amin'ny fotoana mahareraka azy omeny izy. Misy azonao atao anarenanao ny fiainana io areno ny fiainana mba tsy hangataka lava izy omena lava izy dia nefa rany ho ampiana mandrakizay ve. Fiainana be lehibe omen'Andriamanitra atsika tarihiny fanan'Andriamanitra isika
amin'izay fiaraha miaina fiaraha mivelona izay zany ny rahantsika ny hira fa iraika amin'ny telopolo amby dimanjato mba hisorona tao ny lolo-po rehetra mba hisoron'andriamanitra aopontsika ao ny fo maizimaizina rehetra tsy mifandray amin'ny namana esorona tao zany tsy fitiava namana zany zany fankalana namana zany esorona tao mba ahafanao mamela ny elony ahafanao mamonjy azy ny fahoriny ahafanao miseho ho tena namany mba tiako ery raha mahirana tao zany hirany tatatatata namany tena namana fa tsy sarisary namana sary bakolo fotsiny namana raha misy patsy nefa ty tsisy patsy de tsy namanao azy any fa nitapany farany hoa amin'ity teny ty no mila mitandrina tsara sika manana ny fanan'andriamanitra fa na elikiza no tsy avela nareo dia tena fahefanao meny tompo anao io a ny mamela eloko a ohatsy nefa mety ery fo de vovelany ery koralahy efa fahefany zany io le nataitra ny dimy fariseo tamin'ny fotoanandro hoe nga misy mahavela eloka fa tsy andriamanitra nahoana izy miteny hoe vovelany eloko ao iny fahefany iny fanomeny anao namela ny eloko na elokisa na elokisa velanareo dia voavela zany fa le tapany faharoa na elokisa tsy avela nareo dia tsy voavela zany eo sika no tsy maintsy raha misy zay tena tsy maintsy ianaratsika zany hoe hotarihy ny fanan'andriamanitra tena tarihy sika mamela ny eloky ny namatsika ary tena seho ny fanan'andriamanitra atsika mihitsy hoe mendrika ny avela ny eloky olona eo hoy ny fanany tompo hazavai ny sainao atao ny hitanao mihitsy lay faharesen-dahatra ahafanao mamela ny eloky olona eo fa ny hoe tsy amela ny elony na elokiza tsy avela nareo tena mila mitandrina zay manana ny fanahany tompo ary eo sika ny tena maneo hoe manana ny fiainana be dia be iza zay tsy navelanao eloka zay mba isao hoe izy aby zay efa tsy navelanao eloka zay faraitapo le lavatoanay aloha tena tsy mety amiko mihitsy hoy ianao zao mamaly toeranao haizako miakapareny dolo miarena rehetra ny alova rehetra nalainy dolo za zao a lasa démunita tena déshérité lasany dolo ka noho zany pastera tena mialatsiny ampiasaiko ny fahefanany mety tompo a tsy amelany elony a ka raha am'izao fiainan'izao ihany no anatenanareo any kristy de mahotra indrindra noho ny olona rehetra isika ka tsy zay areny avelao azy zay lova angony herinao angony amponao miasa de mivavalinay andriamanitra nanome fiainana be dehibe ho anao ahotahiny io asanao io ary ohatra lavitra anao zay ananany zokinao azy any omeny anao aza ino miadiny eo aza ino no nanganana sanaty rindrim-py tsy fandraisanao aminy mody io tsy fantatry zany matoken'andriamanitra anao alay fahefana nomeny tompo anao ampiasao amialaonao ny eny fa atsotra an'andriamanitra ny tanany hita ino asa mandraranao io ka nanyzokinao azy ho avy angataka aminao atsoatsy zandry tena vonjeo fa reraka zoky ty anao io fampanantenany tompo e vaky tsara ny Deutéronomie toko fa 8:20 lalana ray no nivoahany amely anao fa lalana fito ny alany andosirany anao resy izy zany noho nino no ny fatokinao an'andriamanitra no ny fametranao ny fonao ny fiainanao amin'andriamanitra aza maika ny tsy amela eloka
aza manamafo ny tsy hiavana fa raha azo tsika tao imiavana amin'olona rehetra. amty an'io ty nyteniko hoe soratako i sao dia mieritreritra anao hoe foronidady am-pitsanganana indray zany lay fahefana hitari ny fanan'Andriamanitra anao ento ampiasao satria feto ho an'ny dada an'io mba atao fety ho an'ny dada un bon cadeau ho an'ny dada ino famelanao imelo fa 18 eniko tamin'ny mariage tamin'ny sabotsy ny lehilahy ny diso mandrakariva ao an-trano tsisy vehivavy diso zany ao. ary zany matonga ny tokantrano io tsy milamina lava io diso ny lehilahy mety psychologiquement mafimafilo di manao ditraditra eny diso izay mety hoety miambo fotsiny zany no mpianakaviany di manao zay tamin'ny hambopony any fotsiny mety hoety mikajikajy matematikany hoe zany hoe mikarama manao atrano ato e ka ona ny fehterana am'izany di manao ny atao mety asa tsy tena voajeriny eny anga izy tsy fantatro mety somary léger any zay tokony mba fikarakarana sao dia tsy azo mety zany hoe léger mahiteny français nareo a miletsy latsa-danja zay mba fikarakarana ny dada tao an-trano tao ny kenjanako tamin'ny fotoany miaona zay mianaka tena nekeko ny dada fa misy avy tamiko no tonga azy tonanana maso na ny metsiny anay tao an-trano hoe avy taminareo ihany na tonga aho tahako zao hoy ny ray mpianakaviana anakiray zay efa napetraka io mpelatana ny tompo ary motsika avalian'Andriamanitra zany vavaka zany sao dia zany sy ny tsy voatanisako eto na tonga ny dada nanao anitsy nanao any roa ka diso izy ampiasao lay fahefana nomen'Andriamanitra anao mampana tena fahefany ho atsika ny tompo dia lay fahefany Jesosy Kristy mamela heloko iny ary tsy anaovanao condition fepetra mamela azy aho raha tsy asinao an'izany fa avy dia votsoranao ny elo farafakeliny oa tsy ampiasaiko le fiteniko tsy tianareo iny farafakeliny am'ty anio ty mba fetiny ray ka io izy tafaveriny sa io izy miveriny sa any izy mbola tsy miveriny misy mitsy azy any izy efa tsy hiverina intsony tsy maninona ray zay ny everiny fa lalana ale avelao melo fa ifahefana ame tompony na elokiza na elokiza tsy avelanareo aty ambony tany na hoaizy iny na hoaizy na hitoto tany iny na anakisaka tendrombohitra iny tsy voavelany elo tao fantatry zany ka manana fahefana feno anao zao avy tamin'ny tompona nomenao ny fanahiny na nisy fofanahiny anao raiso ny fanahy masina na elokiza na elokiza avelanareo dia ho voavely zany na niza na niza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely zany ho tariny fanan'Andriamanitra ny anao anaka ahay mamela eloko tena mamela eloko tahaka ny ataon'Andriamanitra aminao ary ny eloko ao dia ho adinoiny Jehova ary ny fahotaonao dia ho kosehin'Andriamanitra toy ny tsy misy
eo anatrea izy tompo atateraka zany teniny zany fiadanana ho alina amen.